Fahaisampanandala. Nosoratany akon'ny voary, Ovelominy Rakoto, Faly, Tahinana Antenaina, Sinaizy, Bruno, Slavina, Anjarliva, Onymiajanirina ary Saloy. Nandray feo sy Nana Tontosa? Tovy razana mamonjy. Mba manahoana loatra re raha izao miatsa kalokalohan-drizy isan'andro amintsika izao a. Asa moko. Efa ela ny resahany tamintsika an'izany anaran'izany fa tsy mbola nigadona teto mihitsy nge izany tovovavy izany. Mba manahoana loatra re izy izany e. Eny tokoa rabako. Efa haitsika itianjery mihitsy ny mombamomba azy. Izany nge hoe. Hatramin'ny programa anazy efa atomboka izy rosadina dia tsy mbola vita raraza fa ny sanovatavany dia tsy hitantsika mihitsy ny hatramin'izao e. Tena mahavariana ny fitokisan'ny miantsa ny rizaka. Ny tany lovany nanamboarana ny tranon'izy ireo any lafy any. Dia tsy matahotra mihitsy fe izy hoe sao dia tsy ho tody amary azy akory ka ho lasan'ny rijam-bongady ny lovany. Ka hoe manana lova be dehibe ho neny miatsy e. Any Ambatolampy misy tany hektara mihitsy. Any Antsirabe-Ankiony misy io. Fa tena zanaky mimpanana mihitsy izy zany ko. Fa rija kosa aloha dia endry. Endry nge iny zanantsika iny rainy. Tena mirehire mihitsy sika manana saona izy izy ianao. Zay kosa aloha dia tena izany mihitsy e. Tsy mireny mpanadana zanak'olona ireny izy fa dia milofo amin'ny fianarana. Sotra n'Andriamanitra mihitsy amin'izany ko. Ny tovovavy aza moa raiky piti amin'ny daholo. Tao tsy misy mahataitra ny adala koa nefa ny angolangolana izy ireny anie. Atrany velareo dada sy neny any. Zay. Atrany zay anaka fa manosoa e. Soriza. Ka zao e. Misy resaka tiako atao aminareo fa manam-potoana kely ve nareo aloha zao? Eny e, mazoto eny aloha eny dia eto ary ny resakako. Ta efa ela mihitsy no niresadresaka taminareo momba miasa fa zao dia tapa-kevitra fa hoentiko miseho eto anatrianareo izy. Efa ela tokoa angeny naniriana iahita amin'ny miantsa ridje. Zany mihitsy e. Manahoana ary izany ovinantona izany dia rovina izy no entinao aty. Misabotsy avy zao amin'ny telotolakandro e. Ka ahoana mety aminareo ve ry dada sy neny? Mety tsara ka sa ahoana reny? Tsisy olana fa amin'izay izany. Zay zany anako. Dia tonga soa ianao ry miantsa. Zao ny aty aminay moko. Ary tsy napoziko ohatran'izao mihitsy ny aty amin'ny tsara ny fahatsoram-piainana ny jerena. Mansory e. Ka nrehefa efa manomana gote eo ny zaridaina dada sy neny. Efa atodiny ery ve zareo miandry anao e. Tsy napoziko. Tonga soa aty aminay ianao anako. Mahazo seza dia mipetrapetra e. Ka sady miresaka tsika ny mandray-ranom-boankazoko. Ka izy zany dada sy neny no miantsa zay efa niresahako anareo atsinela moa. Mpiara-mianatra tamiko hatrany amin'ny lisesy ka hatrany amin'ny ambaratonga ambony. Fa taorina ny maîtrise moa za dia nakiny amin'ny anamma fa izy kosa eo mpamaranana ny fianarano magistrat e. Kosa tena izazaniko. Dia faly tokoa izay mandrainao anako. Tompoko. Ela ny nanliana hitanao ko. Tovovavy manao ahoana zany tokana tany mahasarika an'ity zanaka ity zany. Zany mihitsy. Ianao moa le voafidy tao anatin'ny maro ka faly tokoa izay mandrainao anaka. Tena marina izany. Misaotra indrindra tompoko. Zay re anaka ny kely vao manay tamin'ny fandraisana anao fa dia mankasitraka tamin'ny fahatongavana. Dia mitsodrano anareo sy rija sahady zay mba ho tokantrano sambatra neny fianakaviana izay aorinareo e. Mankasitraka indrindra tompoko tamin'ny fandraisana sy ny fanehoam-pitiavana. Ve olona tsotra be dada sy neninao e. Efa fantany daholo ny momba ny fianakaviako etsetretra. Natahotra ery aho hoe anao ahoana ary ty andro an'io ty. Faliana sy aravona ny manenika ny foko. Isaorana neny tompo e. Fa zao tokoa ritsa. Tena tsara be ho aty Ambatobe aty e. Ny zava-boary kanto dia kanto. Sady miteraka hafaliana sy aravona ao anaty. Tena poeta toy ny anaranao misy nge anao ty e. Miantsa. Tsara loatra izany anarana izany e. Fa mbola poeta lavitra ary rehefa mametsovetso anaoko.
raha ny soratana angamba mivetsovetso mameno ny foko talohan'ny fiarahantsika tsy ho voaisa tsony mipejy. Miandry anao ny foko ty anao e. Rovina indray zany ianao vao hitako ry tsy foko. Eny sapina fotsiny inge izay voalazako izay sa ay moana dia tsy mbola nisokatra ny fampitory fitiaza ny vavantsika dia efa voasikotra tao am-pontsika sahaty izany teny mamy loatra izany e. Misy tery ny fitiavana Rija. Tsy mila milobava akory dia efa tafita amin'ilay olontiana. ny fankatiavantsika na dia nampanginana nandritry ny taona maro aza dia tsy maty akory fa natory. Imbetsaka ary izany na metsivetsy hoe tia avy izy. Tsy voaisa intsony hoe impirana na metrahako an'izany fanontaniana izany tamin'ny tenako. Tia avy izy. Fa tsy nahitako valiny mihitsy aloha izany. Ay moa ka fihetseham-po mitovy no niraisantsika. Rija, misaotra ny tompo aho. Miandry anao ny foko tianao. Teny eo imolotro lalandava. Ay, efa tonga ianao e. Amin'ny sabotsy indray miona dia hijeren'ilay tranontsika eny lafy. Ary mandeha be izany fotoana izany. Raha azoko nataony nanajanona azy dia nataoko izany. Makasitraka tamin'ity andro sarobidy loatra ity. Fanareo sy miantsa moa izany ny Rija. Tsy fisoratam-panambadiana vita. Tsy fitsofan-drano tany am-piangonana vita. Dia efa manana tany, trano, izay ho vita tsoatsy mihitsy. Fa ny fitsofan-drano moa izany mba aiza ho aizy. Efa mameritreritra an'izany ve nareo e? Ka mbola ny fanamboarana daholo aloha izao mameno ny saina heriny eny e. Fa raha vao vita izao ny trano io dia efa mikasakasanao espasy eny mihitsy ary zaiko. Ny tsodran'Andriamanitra nakano alohan'ny zavatra rehetra. Hafa ange izany mahazo ny tsodran'Andriamanitra izany. Eny reriny eny fa efa nieritreritra ange izay e. Mba afaka mba ho vita somatsara izany. Rija izany. Sofa efa vonona. Ka hoana ry miantsa. Tonga aloha fa mbola be no ny heverina ry miantsa. Tafarisaka tamin'iny e. Fa zao e, raha vao vita mihitsy ny fianaranao dia aroso ny soratra sy ny mariazy. Ny vodindro moa efa aroso alohan'izay. Izany? Oay e. Fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra daholo izany ka hisaorana ny anarany. Fa misaotra an'Andriamanitra aloha tsika fa ho vita alohan'ny soratra sy ny mariazy ny tamintsika dia ilamintsika miresaka ho fatrandro. Izany ka tsotra amin'ny be dia be no azontsika avy amin'izy tompo. No isika ny fanajatra any am-boalohany angamby e. No tsika mpanao asa soa teo anivon'ny fiangonana koa angamby. Fa tsika koa ange Rija tsy nanadinona nomeny sahirana mihitsy isan'andro e. Ka iza amin'ireo izany no tena mitondra ny tsodrano antsika. Fa meny daholo izany raha ny fijeriko azoko. Tena mifameno tokoa. Ho voninahitr'Andriamanitra irery anie izany rehetra izany. Ianare, aleo izany ny kely androso eto anoloana ho jerentsika hoe afaka iara-dalana tokoa sa tsy? Eo ary anareo roa kely tsy mifampitodika fa ny lamosina no mifampaka dia samy manao baiko amin'ny tanana fotsiny. Atao firy ary izany ny zanakareo e. Ary tena mahay samy mitovy, samy ray daholo, fa nahoana dia atao ray fotsiny e. Tsy maninona raha izay safidinareo fa lasa vavy izay fanirianareo izay. Raha lahy dia atao mahitsy miakatra ny fanondro, raha vavy kosa dia atao mitsivalana. Ao efa mifanaraka dia melo kosa angambonareo roa reto ka aiza ve dia samy lahatokana ihany no valiny hatramin'izao. Rehefa natao ary izay sedra rehetra izay dia afaka iara-dalana tokoa nareo roa kely. Ka angatahana ny anao dia fanokafana ny lanonana e. Izay ho azo lazaina hoe feno ny asambarako eto anilanao raha afako. Le fitiavantsika ho Dory, ho koloantsika tsy ho faty mandrakizay. Tsy ho simba ny akaso ny asomparana ny izy fa aharitro Dory. Tsy ary ho finoko eto tatako ianao ry miantsa malalako. Ianao nge no asambarako e. Ianao no fifaliako. Sambatra ery eto anilanao. Dia mandeha ny fotoana ritsaka. Efa tsy ho ela dia ho avy ihany koa ilay sombiny antsika.
ka isa moa izany ny ataontsika anarany zanatsika e. Ka ifanandrinika avy enao fa raha za aloha dia atao hoe aina ny anarany satria sombony ainako ho asolontsika an'ilay voalohany tsy azo mbola tany am-boaka kia. Ka za indray nefa izao neritreritra hoe ahoana? ohatra hoe sitraka ny anarany satria isaky ny mahita azy dia fankasitrahana an'Andriamanitra no omeno ny fo. Ka atao hoe sitraka zany ny anarany. Ny efa mianatra mandeha sady sitraka. Mahateo teny ianao ry zanako malaly. Tena malaky mihitsy sy na tamin'ny fitenenana na tamin'ny fianarana mandeha. Ao aloha tatany zanaka tady. Aingana. Tata. Aingana ao alefa e. Ary avy aty amin'izay ny zanaky neny ary aloha e. Tata nefa maika azy. Oay. Ay marina fa tao variana teto saika atara marina. Tena mahagaga ny asan'Andriamanitra Ritsa. Zazakely tsy manatsiny mahafatifaty ny vokatry ny fitiavan'olon-droa. Endry tompo, isaky ny mijery azy sitraka dia ho fankasitrahana lalandava ny eo imolotra. Ohaty eo. Ao ihany ve nareo mivady zay e? Tsy ihany zahay fa mandrosoa ianao razaka. Mandrosoa dia mipetrapetra. Ka inona hono ny vaovao any? Tonga aty ry izy mivady fa marary mafy ny zanako. Tsy misy raisiny eo am-pelantanana ka asa mba afaka mamonjy anay ve nareo dia averina ihany rehefa tonga ny fandraisam-bola e. Ka ohatrinona no ilainao raha ny zanaka? Efa roa hetsy be izao no totalin'ity fanafody. Vaky ny lohako. Aiza no ahitana an'izany vola be zany? Sady tsy ho vita indray mandeha nefa ny manefa ny famerenana azy. Aleo dia tena hotsorony. Aleo ry mihetsika azy zay ry miantsa. Aretina tsinona fa tsy hoe rendrarendra dia ampifirihana taksi satria moly vezivezy nefa maika ny fanafody. Amin'ny faran'ny volana mamerina ny ampahany voalohany. Dia mahazo fahasalamana reny zanako raha zaka fa tsy averinao tsony ny vola iny a. Zava-dehibe nge ny fanoanana ty atany lavitra ty e. Izaho aiza ny elanelana tanina rivony aingana sy antsiranana ny todiana. Dia mahazo fahasalamana reny zazy. Ohatry. Tsy averina tsony ve ilay vola ozy izy ianao? Tsy averina tsony ka mahazo fahasalamana ny zazakely. Na raha ny marina efa mila hitesaka mihitsy ny lohako mieritreritra ny fandehan'ny vola. Ho tavaverina ve ny volan'olona sa hoe eny mankasitraka mankatelina rery izy mivady. Ny tsodran'Andriamanitra ne irotsaka be da be aminareo. Manaonina reo any ry neny a? Allo? Salama tsara zay anaka fa nareo no manahoana ny an-tany lavitra any a? Salama tsara zay. Sitraka zao efa ndray roa volana ko tsy fantatry ny entsony izy amin'izao nandritra an'izay volana vitsy sy nahitanao azy zay a. Zany? Ka rovinareo no tonga aty? Anao vakansy any daholo zay amin'ny volana aogositra ka haritra elaelany mihitsy. Ianao koa moa anaka mba afaka ny safidiny teto Antananarivo ihany ny toeram-piasana mahamazoro anao ka inona ary ny dia ny safidianana any an-tsiranana lavitra any? Ka ty amorontsiraka ty ngery neny metimety amin'ny fahasalamako e. Izay mahasory ataon'Andriamanitra e. Mbola biasa ary neny fa tsara ny andro a. Eny ary raha samy zanaka aloha tena tsy misy ohatrany Drijy. Mahavatra miantso isan'andro mihitsy. Zany no atao hoe fitiavana maimaim-pona. Dia mahavatra mihitsy izy manontany hoe misy manahirana ny neny ve lazao fa voninanampy izay. Vao nividy fiara azo atao fiara iombonana zao izay mivady dia miteny izy hoe mba karakaro ny taratasy ahafahany tojo miasa. Rehefa tonga tianareo amin'ny vakansa ozy dia hoentina hianosy Belleville izy. Laza moa izy hoe tsara ny izy any tanàna izany sy ny maro hafa tsy voatanisy. Ankoatran'izay tia vady, tia ray aman-dreny, tia manampy olona. Reniny
lasa fisainana be ny ianao zany hitako hoe variana mandinika mandinikina indray samy zanaka nateraka ho ahy izy telo mena-da dia maninona ka fanabeazana mitovy ny mena azy ireo ka nefa dia tsy hitanao ve raha sita hoe ohatrany mifanao atsimo sy avaratra zany ny toetoetra ny zareo a zany lasa ndrija avokoa ny fahaizana sy ny atsara-panahy rehetra fa nahoana angatotsiny sady tsy ao aminy na fahaizana na fahendrena na fitiavan-dray aman-dreny fa nahoana loatra e tsaronao ve izy fony fahakeliny eny nalainy le akoho kely dia nitsahany teo mikibony dia nipotsaka daholo ny tsinainy dia tsy mampaninona azy akory zany samy ampianarina daholo izy telo mianada dia izy reriny tsy mahatadidiny ininona tsony rehefa maraina ny andro fa dia variana raha seta dia anao anaty koa anga ny afahany iziniko irijany alavitra amin'indray no nitsindrony ho aviny ny fandraisana ny havana moa zany dia zany amonjy fivavahana lahady zany koa dia nofiny azy tena manahiranako nefa ny rija isaky ny misy zava-dehibe kasainy a dia mahavita manao fiaretatoro mivavaka izy zany mihitsy mandeha tongotrandro manalina sy mivavaka miaraka amin'ireo mpanao peletrina azy misaotra an'andriamanitra aloha tsika manana azy vitsy eny ny to azy raha matoty izy niny tena marary ary niny allo marary aho tsy maintsy miditra hopitaly fa ony fa manina ianao rija fa nanina tampoka teo tsy metimety ary niny andray tsaroko hoe valaka daholo ny tenako manontolo fa nanina tampoka teo re ianao rijo olona matanjaka manao dia mivavaka andro manalina aza vitanao tia ahoana re zany inona no azoko anampinanao e ianao any lavitrany afato kely fotsiny ry niny raha misy ny fahalasanako dia ohatray dia mba ety miakatra miara-mipetraka aminareo miasa fa aza vela rery aty atany lavitra ty fa tsy azoko mihitsy ange ianao rizy vo hiditra hopitaly ve ianao dia efa manao farahafatra ohatran'izany aza manao an'izany moa e ka eniko atao anatok atongeriny eny fa totso elatsony ahy ento ambavaka re anaka ny fiainana tsy itsika ane no mandidy sy manapaka fa izy tompo e vikely ange ianao aty ritotsy fa misy resaka maiky ty ao zay ry niny mandehana anao mamonjy any miantsa any antsiranana fa izy rery no any hiditra hopitaly zomarainy zao na reza dia miantsa rery no any dia zany ry niny ny lalana ange lavitra moa ny andro koa confinement tsy azo ivezivezena dia ahoana zany tia aleo fa tsy maintsy mitady hevitra tsika e engane atsika andriamanitra tsy maintsy miaraka amin'ny fiara mitondra entana be dia be ho ny lalana tsy maintsy andehanana tongotra manano sarotra ny eny an-dalana nefa hainy tika tsy maintsy vonjena rery tojo rery neny sarotra tokoa aloha ny zava-misy atrehintsika nefa tsy hampahafilo ny faneom-pitiavana sionisy ireo atsika zany raha eny e tsy maninona fa aleo ary fanainga e tena mba hafa mihitsy indray tojo tamin'ity indray mandeha ty mitsotra ny fomba ny mamaly braingina fotsiny ijery an'ireny fiara-pitatitra etan'ireny zany manetsy ny maromaro tia ny meniny aty satria eny an-dalana zany ifindra fiara imbetsaka ony efa fantatra ry zareo mpitatitra etanany hoe ao amin'ny toerana ohatr'izao no misy ny zandarma dia tsy maintsy miala daholo dia mandeha tongotra any anaty ala any hamonjy ny fiara-pitatitra etana hafa indray dia ohatran'izany foana zany mandra-batonga any tena enjana zaniko eny ary neny efa vonina netrakeliko fa dia roso azy zany zay mihitsy ao ro kely aloha neny fa tsy fantatra ange zay azo any dia miteniteny foana rery tojo tsy matoky an'andriamanitra ve ianao e ka na hoe mahatoky azy ange ary neny raha misy olona roa na telo hoe mifatratra ao anaty etanao ka hoe voan'ny corona ny ray tsy tonga dia ifondrany ve mangina re ianao rotojo fa aza mampatahotra eo eto ambavaka rery neny matokiry ianao anaka mivavaka tokoa zay re mampalahelo ry zanako tsy te ahita loza ary jesoa
raha sanatriana iray maty any amin'ny hopitaly ary raha ny faharoa indray sanatria hivindran'ny aretina eny an-dalana olona miafina no mandeha dia ahoana mafy izany. Efa enjana mihitsy vao tonga eto amin'ny toeram-piantsonana. Hingambo izany fiara mitatitra itan'izany. Tafiditra ihany amarina ary tsy ho sepotra ato anaty entanato ve? Tompo, ampio izahay. Ay moa rehefa tonga ny mafy sy ny mafaitro mahatsiaro n'Andriamanitra ihany zaty. Nifinaritra Jesoa. Sao dia mba miatraika aminay mianakavy ary ny vokatry ny tsy firaharaiko an'Andriamanitra. Efa ela ihany izay nandehanan'izay. Dia aiza ho aiza ary izany izao e. Tena tsy mitovy amin'ity rehetra izy tiako. Miala daholo hony. Dia andeha tongotra any anaty ala any izanyko. Ny anao nanefa tia mamely. Ny tsika koa mamelifiry. Mivarotra raha toa tsisy. Dia andeha tongotra mandritry ny ora firy. Efa 10 kilometatra ve izay no nandehanana tongotra. Miafiafina dia hoe mandrehitra torsa amin'ny telefonina aza. Samy kokoaka. Tena zao tsapako ny fijalian'ny mifindra-monina. Za sy tia manam-bola be ato posiko mbola fadiranovanako. Hany mahazo azy ireny zany mba ahoana. Sady mbola fampijaliana Tsoromantany ny miandry rehefa hoe roan'ireo firenen'ny Kasainy ivan-tanana. Aza mba hitako moa ka efa tia tany lavitra ty vo hoe tsisy fiara noho ny titsony. Zay voalosa. Inona rery tompona voaka ny minitra manaraka io e. Tena miantsoantso ny tompo tsy misy farany aty. Rehefa tretsika sarava ohatran'ny tsy misy Andriamanitra. Fa tonga kosa nefa tia ny mafy sy ny mafaitra. Ohatran'ny hoe mipolota vao anaty koa ny vavaka tora-po. Mifinaritra tompo a. Mifina mitoetra tsy mendrika. Tena tsy trahatrantso mihitsy tojo. Aiza ho aiza ary izy izao. Efa mba niotra ny Port Berger ve? Mivavaka sisa ny vahaolana raha ny fijeriko azy satria mampitebiteby avokoa ny zava-misy rehetra. Engany mba tsy ho samy afo izy mirahalahy. Matahotra mafy ny ao am-poko. Feditebiteby. Mila safotra. Zava-misy toy izao angamba ny mahatonga ny olona arary fo. Marina raha tsy mihefinefina mihitsy ny atao anatiko ato. Nivavaka sisa ny vahaolana raha ny fijeriko azy satria mampitebiteby avokoa ny zava-misy rehetra. Engany mba tsy ho samy afo izy mirahalahy. Matahotra mafy ny ao am-poko ao e. Feno tebiteby. Mila safotra. Zava-misy ohatran'izao angamba ny mahatonga ny olona rary fo. Marina raha tsy mihefinefina mihitsy ny atao anatiko ato ve raha sita. Moramora ihany ianao raha bako a. Samy mahereza rehefa zavatsarotra tsy azo alàna izy zao zavatra zao e. Dia manahoana izy izao dokotera? Efa niakatra ny tany oksizena. Afaka mamonjy ny zazakely ianao fa efa tsy misy atahorana intsony. Isorana ny tompo. Ny andro efa alina. Sitraka koa efa tsy nahazo nono efa ela. Ka lelo zany dia ohatra fa raha pitsoara tonga vao maraina mijery azy e.
tsy mety mipetraka mihitsy koa sitraka ny oalina ka inona ary ny mahazo azy. Ritsa koa anie dia efa mampianta zazakely isan'andro e. Lanjalanjaina dia anaovana hirahira dia safosafoina dia rotsorotsiana. Aza malahelo sa ny zanako izany a. Tatanao aloha mbola tsy metimety fa ho avy any izy. Mangina moa e. Ahoana ary ny toa azo tebe sitraka e. Tsy mahay ny tatany angamba. Sahirana angeny endry sitraka kely mbola hiasa raha pitso. Endry tsara izany sombiny aiko izany a. Tata nge tsy ho ela dia ho avy. Jesoa, mangatapitahina ho an'ny Ritsa mba ho sitranaingana anie izy. Hitondra hafaliana sy tsikitsiky atao amin'ity tokantrano kelinay ity. Allô, afaka miavy aty ve ianao fa somary ny ratsy ny fahasalaman'ny vadinao e? Fa ngatsy fa hoe mety tsara indray izy dokotera. Fa nisy inona indray e? Vetivety mihitsy ny fiovan'ity aretiny ity. Tompo, ampio mba ho salama tsara Ritsa. Roviana rehefa ho tonga any amin'ny hopitaly ahy e. Tonga ihany marina. Ohatrany tsy ho tonga mihitsy. Ny atao anatiko izany no samboara voara mafy. Ofotrofotra ny tenako manontolo. Tena nahoana izy izany dokotera? Tao ahoana moa e? Fa ahoana? Na dia natao aza ny alanenina rehetra dia tsy tanany aina. Ahoana tsara hoe dokotera? Izay aza misosokala hevitsony. Andray, Ritsa. Mafy izany. Fa nahoana e? Miandry anao ny foko ty Ritsa. Olona fetsifetsitsika hoe tsy afaka hiandry anao tsony ve izany le foko ty ianao. Maherezy e. Dokotera. Efa natao ny alanenina rehetra. Tsy azo ivalozany ty aretiny ty. Ankose. Dia izay sahady kosa fe. Dia izao vao mivokatry le fitiavana ny kolokolosika latritra ny taona Ritsa. Tena torana tsy natsiaro tena tsony ty fa aleo kozikosehako. Tena enjana kosa aloha izany. Tsy atao imasony fa tena enjana. Na mahavitony aona aza ve ataty an'izany. Zay kosa fa vilona ka. Dia manao ahoana ianao izao? Tena tsakako dokotera. Tena tsakako marina e. Nefa aleo dia ho zakaiko rery ty fahoriany ty fa raha pitso maraina vo ampandreny havana rehetra. Aleo ry zareo atory tsara aloha. Tsy fantatra tsony zao aiza aiza fa dia miafina ato anaty etanato. Manahoana ary izay Ritsa. Tompo, ny talony fiarovana mahery izahay. Amena. Tebiteby ty mamena ny fo. Ny dia nefa tsy maintsy toezana. Dia ahoana miantsa? Miatrika rereny ty areto mandoso ty izy. Zazakely amin'io voanao. Loza koa dia Ritsa nge ny tena mpitaiza zaza isan'andro e. Dia ahoana sitraka kely. Tena tebitebiny any. Tebitebiny aty. Inona re ty mahazo anay ry tompo? Manahoana Ritsa? Ary miantsa. Sitraka. Hitonjo any an-dalana any koa mba manahoana. Sady tsy tratra antso mihitsy.
inona daholo re zao ry tompo fa tena hoana loatra re neny olona na marary aza mba eo ankohonany tena fa miako sy tsy hita izay etrehana ny aretina. Aza mamifotony eo ianao ry amatotria marary ny tebiteby sy ny tsy finaminatsaina ingo ianao e marina moa mafy fa mafy inge zao mahazo antsika izao raha sety eno mampitebiteby avokoa na hitojina lefany na hirija marary na imiantsa ny zakariry ny tserany aina na hisitraka ny fampikasokasoka taminy ny toerana lavitra ny dia lavitra tsy hita hiazaka zahanakory. arabako aleo apetraka amin'izy tompo ireny fitokisana tanteraka izao ny fotoana tokony anahoana hoe Jesoa mahatoky anao eny tsy vitany teny zany fa rehefa tonga ny mafy sy ny mafaitra afaka miteny hoe Jesoa mahatoky anao ary tena mahatoky tokoa dia zay ny tena finoana lalipaka re rabako misaotra re raha zeta fa marina izany milaza ho mpivavaka nefa rehefa tonga ny mafaitra dia adiniko tanteraka mamerimberina n'izany teny mameno fanantenana ny fo ao mampanahy zany. Allô? Neny ve? Neny Neny fa misy inona ry miantsa nanahoana riza engany ianao anaka mba tsy hilaza loza. Neny loza andrisika andray ina rety ry miantsy vao maly ingeno no fampiresaka tsara tsy miran'izany ary ry miantsa tsia tsy afaka nino zany ahy niditra hopitaly maraina ve dia nafoiny hariva ry miantsa andray. Tompo mamindrafo aminay omba inerinao izay azaka ny fahoriana sy ny fitsapana makity. Tsy mino ary ry miantsa tsy te ino efa nalefako hamonjy anao any tojoky nanjo andray indrisy mantsy tsy fantatra izy naroviana vao ho tongany. Miantsa dia ahoana daholo zany ny fikarakarana rehetra any sitraka kely vao roa volana monja ahoana fikarakarana ny razana. Andro any amin'ny folora maraina ihany dia tsy maintsy alefina fa tsy miandry andro ndroneny andray mahireza ianao ry zanako malala mahireza fa izay no lahatra ho azy atao ahoana moa fa miondrika eo anatrehan'ny fandaharan'ilay tsy totsika mahireza mino fa tsy ho ela dia ho tonga any tojo fa nyresaka telefônina nataony farany dia nilaza hoe vakaiko n'izy. Mahireza miantsa mifona ary Jesoa fa nandaika ho fampahirezana ny miantsa fotsiny fa na hitojo aza tsy hitakory hoe aiza ho aiza. mivavao anay ry neny io mba hazaka ny fitsapana mitona amin'ny tena mampanantena vavaka be dia be anao anako sady vao nahino resantsika teo data dia nampilaza ny olon-drehetra ka efa mihatonga tsikelikely ry zareo mankasitraka ny tompo fa hery lehibe ho anay rehetra ny fahatongavan'izy ireo. Ndre zahay ty otrony ny havana rehetra fa miantsa kosa zao izany mba eo anilany. Vita soma tsara ny fandevenana ry dada sy neny na avitandro zareo fasana vetivety teo izy miaraka amin'ny tanam-bokovoko mitondra ny anarany. Mahire zanako izy tokoa ny mpandalitra ny zava-dehidy
Mafy ny entana lanjaina kanefa izy anaka ny nanome a izy any koa nakaka dia isaoana ny anarany fa dia maherezy ny antso ataoko totsy fa any ambanja hono zareo ny feolona ho tsy toy ny zobaoriana sao dia akivy azy io. Misaotra anao mbola mieritreritra ny hafa na dia efa ao anatin'ny fahoriana azy. Dia ahoana izao ny programa manaraka? Ny andro tia confinement ho afaka hialany ve nareo? Tsy maintsy alamina daholo ny taratasy rehetra ato amin'ny birao. Anaovana ny passation. Maherezy ianao anaka. Maherezy izany zanako izany Angataka amin'ny lehibe an'zareo izay hanome fanomezan-dalana ahafahana miala teto ronama. Faran'izay aingana. Tsy zakako ny toetreto. Toa ahitako azy avokoa izay jeren'ny masoko rehetra. Dia mahazaka lalandavitra ve sitraka kely voaroa volana monjy eny ry miantsa? Dia efa ankinina amin'ny tompo rehetra dada sy neny io. Mahatoky azy sika. Engane tojo mba ho tonga ra-potoana. Efa 2 volana sahady izay natafaverina ny miantsa eto anivontsika. Fa tena mbola mafy aminy ny fahoriana. Izany tokoa aloha e. Fa mba miezaka no falifaly kosana izy. Tsy mety hanana ny tena faliana naty nefa. Izay mihitsy. Dia ahoana nefa nanampiana azy raha matotia? Mila fotoana koa ange vao afaka ny fahoriana e. Ohatray, aroma fa tsy rojo ve ny taminy? Tena afaka manampy tsara ny miantsana izy iny. Marina tokoa. Manam-pahaizana manokana amin'ny fanampiana olona iny. Audio. Mandrosoa re ianao rojo. Mandrosoa dia mipetrapetra. Manahoana daholo nareo aty. Elana tsiny fa zao vao tafaviliko io. Vao tongavana anao mission koa mantsy za io. Tsy misy tsiny re rojo fa mba misy resaka kely tena mivady atao aminao raha sitraka ao. Momba miantsa ve? Momba azy indrindra. Mila fanampiana izy ary izany indrindra ny ahatongavako aty izao. Ao ihany ve izy izay? Ao ihany izy ka mba tsy niasa androany. Ao ihany ve ianao ry miantsa? Atoany ary neny io. Misy ilany neny avy tonga mangatsika rojo. Miala tsiny rery miantsa fa tsy mba afaka nandalo mihitsy nanoloana ny fahoriana nahazo anao tena ialana tsiny be dia be. Tsy misy tsiny akory. Ka inona hono ny vaovao elaela tsiny onan'izay? Mamerina fialan-tsiny ary inona zaza dia naka congé mihitsy nge ahafahako mandalo aty e. Dia manahoana ianao izay ry miantsa? Mafy tena mafy. Tampoka loatra ny nandehanany. Tampoka tsy nisy ny homanako akory. Maherezy ianao anaka. Etso fihinoko izany sombiny haiko izany. Tsy mbola nisy mazava amiko hatramin'izao ny zavatra rehetra. Maizina ny tany aman-danitra. Tsy mba afaka ny alana nenina akory. Maherezy anaka. Tsy fafako ny ranomasonao 2 andro talohany nafatesana izy dia niteny hoe santariny ety an-tany ny fiainana any an-danitra. Sy ny hoe tsy matahotra ny fahafatesana tsony Maherezy anaka. Tsy mety afaka antsaiko le fialam-boly farany rahanay. Ho tehiriziko velona tompoko mandrakizay. 2 andro talohany nafateza ianao izy ianao? Nodomandry izy ny talata fa ny andro alahady talohan'izay zao resahako izao. Dia inona no nitranga? Ozy izy hoe miantsa ireo olo tiako indrindra. Avy hinoko eto atratrako izany malalako izany. Tena ankininy teo atratrany. Indre izany asambarako tamin'izany. Dia ozy izy hoe andeha hitsangatsangana any amoron-dranomasina tsika raha mpisoaka rivotra kely. Ahoana mety aminao ve?
mety be amiko izany. Dia inona ary no ataontsika aloha e? Asa inona izao no mety? Rapitso alahatsy. Aleo io jereko izay metimety anetsenany ary. Aleo koa hikarakarako azy fa io indray aloha dia tena talentako mihitsy. Dia teny amoron-dranomasina tokoa ary zahay nandritriny alahady iny. Rehefa vita ny sakafo dia hoy izy hoe Omeo mpanampy aloha sitraka kely fa mba hiala voakitsika roa e. dia inona izany mety antsika? Ka andeha mahirizarezaka tiako. Fa ny akantony zavaboary manodidina antsika aloha dia mahatehiterana ary mihitsy Riza. Jerenao ange ny lanitra manga madio. Jereo ange ny asosiny sosiny ranomasina mizato fiparikany onja mitosaka manaraka ny sisiny rano e. Hodera ianao ry tompo amin'ny zavaboarinao. Tonga indray miantsapo hita. Hoy izy dia nitohizany hoe Andeha hipetraka etsy amin'ny sisiny rano itsika nangina teo aloha izay dia elaela dia nitohizany hoe misy zavatra maharesy lahatra ary miasa dia mba tiako hifampizarana aminao a. izany ino izany raha afako? Hitanao rehefa miaraka amin'ny Jesoa dia Satana ety an-tany ny fiainana dia tsy matahotra ny fahafatesana intsony e. Taloha matahotra amin'ny roa raha vao hoe fahafatesana, fa amin'izao toa tsy matahotra ny fatotsina. Riza, ahoana koa ary izany resaka ao hafahafa izany? Fialam-bola angeny resahanao nefa ve dia fahafatesana indray ny ambaranao? Tsy nahateny izy fa na izy koa azy ohatran'ny variana. Tena mahavariana. Ny alatsinainy dia tsapako reradreraka izy ka tsy navelako hiasa fa nandeha ihany. Ny talata manaraka an'izay dia tena tsy nety ka ozy indrindra tamin'izay hoe tena reraka mihitsy ianao Riza. Aleo ngamby ianao dia mijanona mihitsy fa miasa ngano roviana no tapitra e. Dia ahoana izany miasako e? Efa be olona mitady izay aho. Aleo aloha ianao mijanona fa efa tena hitako hoe reraka sady tsy metimety mihitsy ange ianao e. Aleo atsoky ny dokoteratsika hijery anao. Rehefa vita ny fizahana dia laza mazava ny dokotera. Tsy hisevitra fa tsy maintsy miditra hopitaly izao dia izao satria ambany dia ambany ny tany oksizena. Tena nomana ny zavatra rehetra ilaina any amin'ny hopitaly aho fa izy kosa ny antso an'ny neny. Dia ny antso ahy tokoa izy. Fa dia resaka hafahafa koa nataony tamiko. Milaza amin'ny fotsiny hoe andeha hopitaly. Hodray dia ahoana? Tsy misy atahorana fa maizany hoe mba misy afatra kely. Afatra kely? Tsaroko hafahafa be ny tena Kornely. Ka raha sanatria misy zavatra mitranga dia eto miakatra miantso sitraka kely fa asa filatsian-tany lavitra. Fa ino ity lazainao e? Tahaka ny efa mijena angery zanaka kelina any an-tany izany iny. Fa nga efa nisy tsy azo ny zanakareo ka? Efa nisy tsy azo. Tsy mbola tonga volana akory izy. Ndry efa anjely kely. Mahereza ianao anaka. Manome toky aho fa eona tsy ho ely. Mety aminao ve? Mety be. Isorana ianao? Amin'ny soma ho avy izao afaka mandalo any amiko ve ianao? Mankasitraka rery ny ndrojo. Ode! Mandrosoa ianao anaka dia mipetrapetraha. Efa nataoko fonindreo ny ranom-boankazo ka aza mihafahafa fa tena mafana dia mafana anie izany andro izany. Misaotra indrindra ry ny ndrojo fa dia efa misahirana ery koa nge ianao e. Ny tsikitsikinao ihany koa dia mitondra falianao ah? Mitondra faliana ho an'ny hafa. Tsy izany ve ny fahasambarana? Izay tokoa ny fahasambarana. Fa Riza le mpitondra sambaranao lasa ihany le any asambarako. Lasa tsy hitako antenaina intsony. Lasa tokoa izy. Vonina ve ianao hanorina ny asambaranao amin'ny fomba hafa? Tsy vitako izany ry ny ndrojo. Mahasambatra ny mieritreritra azy sy mitahiry azy atao am-poky lalandava na lasa azy izy.
Ka sambatra ve zany ianao fa tsy malahelo araka sentosentonao be deabe teo? Sambatra tokoa ve asa mijaly e? Tsy fantatro tsondry ny Indrojo a. Ianao rery ihany nefa ka hamaly zany ankitsipoka. Ianao ny fitempony fonao dia ianao ihany no hamaly azy. Ka za ange mbola te hitahiry atao am-poky le fitiavanay Audrey dia ho tehiriziko atao am-poky le fifanoloram-pitiavana ny lokalokanay ho mandrakizay. Indrisy mantsy ho mandrakizay eny no ny fanekena teo ambony alitara. Ho tehiriziko mandrakizay atao am-poky izy. Ka sambatra ve ianao amin'izany sa mijaly? Aiza moa ilay ordinateurako teo hijerentsika ny sarinay. Hitan'ny Indrojo. Ndry teto izao izay ilay vao ny fanolotra fity. Ny lokalokany Audrey. Safinanoko ny asambaranay. Ny fahalalako hoe teo izy dia ampy ho fahasambarako. Izao iainana raha aloha ilay fitiavana miredareda ao am-ponao e. Ny enti-mody ho anao dia ny hoe inavo ireo toetoetra ny tsy foinao mihitsy ka hanembonanao azy isan'andro. Ndry tena tsy mahafoy anahy tokoa ny Indrojo a. Efa izay tonga izay sahady indray izy. Mandrosoa rery ny Indrojo. Mandrosoa dia mahazaho toerany. Ka manao ahoana miatsa? Miramira ny ringa izy zany e. Tsy mitovy an'ilay tamin'ny farany iny. Efa nahazo enti-mody tamin'ny fandiniana lalina tao am-po e. Dia inona ary ny vokatry ny enti-mody e? Mba zarao amiko e. Zaho avao mahatsapa fa ento ny teninao fa mihaino ahy e. Zaho avao mahatsapa fa zatra nanehoana fitiavana be deabe a. Be fitiavana izy. Mbola tiako eo izy aneho amiko an'izany fitiavana izany. Toy izy ny teninao. Be fitiavana ho ahy izy ho hiata aminao e. Izy a tena tia vady. Tsy misotro toaka, tsy miloka, tsy mampirafy. Na maro azy ireo tovovavy maneho fitiavana azy dia tsy mba mampiraiky azy akory izany. Ny fitiavam-badiny azy no mameno ny fony. Dia ankoatran'izay koa izy tena tia zanaka. Raha misy andro kely ananany dia laniny miaraka aminay sitraka kely izany. Dia mandrotsorotsy zaza izy. Izy koa raha mahavita mifoha amin'ny alina manolo zaza dia mandrotsorotsy azy. Mampilalao azy amin'ny atoandro. Dia miresadresaka aminy izy. Matetika mihitsy izy manao an'izany. Dia avy eo izy mamihana azy eo an-tratrany sy manao maro afa-tsy voatanisa. Dia ankoatran'izay koa tena tia Ray aman-dreny raha ireja. Miantso an'zareo amin'ny telefonina maraina sy hariva. Indrindra moa fa ineny. Manontany izy raha misy manahirana. Manampy ara-bola ihany koa raha ilaina izany. Manome torohevitra arak'izay azo natao ihany koa izy. Dia ankoatran'izay tena tia zandry izy iny. Vao nividy camion izay zahay raha namanao collecteur miaraka amin'ny todo zandry satria tsy mbola nahita azy izy. Tsy ambakan'izany koa ny fitiavan'ny mpiara-monina sy ny mpiara-belona. Rija tena olona malala tanana. Fa raha misy sahirana dia omeny ary tsy averina intsony izany fa mahasoava hoy izy. Tena tia ireny Rija. Maro ireo reny mpiara-mivavaka. Neny koa moa tsotra sady tsy mahafoy azy noho izy miramiran-dava. Be any, tsy mpiaina na malala tanana. Ary farany dia tena tia ny firenena ihany koa izy ka mijoro amin'ny marina trany. Mijaly be izy amin'ny asany satria maro ireo zatra manome baiko avy any ambony ampiasana ny vola amin'ny tsy tokony ho izy. Fa tsy mahita rirany aminy anefa izany. Ireny mpanjakazaka ireny aloha dia mijoro fahavalony. Izany rehetra izany ireny banga ato amiko ry ny Indrojo ka tsy mahita nizaniza meno ny banga be navelany aho. Izao vao mazava amiko fa ireny no mampijaly aho. Misy vahaolana foana raha vonina ny andray fanapahan-kevitra ianao ry miantsa. Inona ilay fanapahan-kevitra? Fanapahan-kevitra hiala amin'ny lala mahitsy ny rahanareo ary hifindra amin'ny sampanan-dalana vaovao.
tena ohatrany tsy misy azoko izy izany. Ny lalana ny diavinareo hatr'izay dia fanamboariny rija tsara. Ny fenoan'ny voninkazo ka finaritra ery ianao nandeha taminy. Izao nefa tsy atsony izy hanamboatra azy. Tsy atsony izy handravaka ny lalanao. Noho izany dia mety aminao no mizotra amin'ny lalakafa indray raha tia hita fientanana marina ianao. Dia ahoana no nambarako an'ilay lalam-baovao? Lalam-baovao ahitan'ireo olona rehetra ny tany saininao teo ny tena sambarana. Ny tianao ambara izany dia hoe anjarako indray izany izao no mamerina ny nataony ho an'ny hafa. Azonao tsara. Ilana herim-po sy herin-tsaina izany eo am-panombohana. Fa rehefa mandroso kosa ny taona sy ny volana dia ahita sambarana ianao amin'ny fanaovana an'izany. Omba honerinao a Jesoa anehoako fa tsy maty izy akory fa velona. Izay ny momba ny toe-po sy ny toe-panahy. Fa mbola misy hafa angary ny endrotso? Mbola misy hafa dia ny fahaiza-manao. Mitondra fiara izy. Tsy eo intsony izy hamely fiara. Fa ianao mianara mitondra fiara hamelona amin'ny banga. Nomen'Andriamanitra fahaizana sy vola entina manatotosana izany ianao. Tena marina izany, ny fahaiza-manao tokoa ny tsy tao an-tsaiko mihitsy. Raha fitinina izany dia ao ny hatsaram-panahy ilofosana e. Ao koa ny fahaiza-manao iezahana. Ny hatsaram-panahy ilofosana, ny fahaiza-manao iezahana. Izay izany no ataoko. Voarainao tsara. Tsy mora ny manomboka. Fa matokoa ianao ry miantsa fa hita ny hasambarana eo am-panaovana an'izany a. Dia mankasitraka anao rery ny endrotso a. Izy tompo malisoa. Fa tena teza mihitsy anie ny resaka roso ny endrojo rehefa miona ry miantsy. Marina. Tsy hitahita akory ange dia efa lany ny andro. Zaniko. Fa hono anaka. Ino ny soratra nataony rija manodidina sary sitraka kely nataony photo de profil io e? Ad majorem del gloriam. Dia inona ntsika zany ka? Teny latinina izy io e. Midika hoe ho voninahitr'Andriamanitra lehibe indrindra. Ve. Ka mpianatra ry zareo jezoita ange ry tsardady. Marina tokoa zany anaka. Dia io teny filamatra nanentanany amin'ny masin-dahiny azy teo lela io no raisin-drija ho teny filamatra ho azy koa. Mino fa matoa napetrany ho photo de profil amin'ny Facebook-ny io dia satria niezahan'ny ainana io anaka. Ka tena niezahan'ny ainana tokoa anie. Miavaka mihitsy raha iritsa. Sambatra izy niady tsara. Odeo! Oay, ny endrotso izany. Aloloha voaiko. Mandrosoa ianao ny endrotso a. Tena efa mety be ary ny endrotso, mankasitraka anao. Mbola misy fanampiny kely ka. Efa tena mety be anio ay. Tsy maintsy mba misy haingony aneny akanjo e. Tsotra ka. Fadio dia fadio mitsetsetra rehefa tonga ny fety. Tonga ohatra ny fetin-dreny a. Fadio no mitsetsetra hoe toy izao a mahazo fanomezan-tsara-bidy avy amin'ny rija. Tsy hitsetsetra eo. Sanatriava nge izany ry miantsy e. Tsy hitsetsetra ianao fa hiezaka kosa ny eo fitiavana be dia be ho an'ireo reny mbola velonaina. Ny reninao, ny renin-drija, ireo reny mijaly fadiranofana. Hitondra faliana ho an'ireo tsy misy pia. Hitondra fitiavana sy hafaliana ianao manomboka izao fa tsy hiandry izany intsony avy amin'ny hafa. Izany no antoko ny fahasambarana. Soa fanambaranao meloa izany fa saika nataoko tokoa. Rehefa visaky ny lahasa ianao dia zatra no fihiny teo atratrany. Fa izao kosa dia tsy maintsy atobaka ao amin'ny menaky ny ainareo sy ny olona manodidina anao rehetra ny fitiavanao. Anehoanao fa mbola velona ao anatinao le fitiavana ny tiavana anao. Izay indray kosa aloha dia efa nataoko ry ny endrotso a. Fa tena mitondra faliana tsy hailazaina. Tena tsy mampino e. Ireo izay maneho fitiavana ihany no mahatsapa an'izany ka. Le ohatra naseho ndritra saika tsy navelako hivelatra. Tsy ho arery ny fitiavana fa ho an'ny olona rehetra. Ny ziriziry te hanohy an'ilay fiainam-pahasambarako teo anilany a. Miaika anefa ankehitriny fa tokony havadika ny pejy.
efa niraisiko ny fanapahan-kevitra ka ho avatoko ny petsy. Izotra misampanandalana vaovao a. Misaotra an'Andriamanitra fa androany alarobia 13 jona vao nandrianao ny teny mazava fa izotra amin'ilay sampanandalana vaovao ianao. Hadrizay elizay mantsy dia nizirizirianao lalana izay efa tsy azona ombana intsony ianao. Misaotra anao ary tompo. Ianao izay nanova ny fon'ny olona. Ianao ilay mpanala alahelo. Manomboka izao dia hitsangana ny eo amin'ny rehetra fa tsy maty akory ny hatsara-panasy ny fitiavany. Asehoko fa tsy maty izy fa velona tokoa. Tena faly ary miantsa. Tena faly tokoa. Ary avy tsy finoko izany zanako izany. Ka izao tsy hitsetsetra eo fotsiny hijery ny vadin'olona mitondra fiara fa za mihitsy ny andray ny familiana. Rehefa mandinika angeza ary ny rojo dia mahatsapa fa fitiavako ny tenako daholo no nahatonga na hijaly. Ka manomboka eto dia ho afoky ny fitiavan-tena fa ho sokafako ny foka hijery ny fahorian'ny hafa ary rotsaka hanampy azy ireny. Isaorana neny tompo. Hikaroka ny asambarako amin'ny fikatsahana ny asambaran'ny hafa ary ny rojo a. Isan'andro dia ho velombelomiko ato am-poko ny hatsara-pana rehetra nananany. Vonina nampy ny olona. Anome lalandava fa tsy andro tampony. Tsy avelako ho faty ny fitiavan-dreny nameno ny fony. Tsy misy efa tsy fitiavana ary fitiavana ny nafafiny tety ka ankehitriny dia ho tohizako izany anehoako amin'ny mpiarabelona fa tsy maty akory izy fa ny asa soa nataony dia mbola mitohy amin'ny alalako sy ny taranany. Natokana monja aza ny navelany dia mino aho fa hitsodrano anay Andriamanitra ka ny taranakay dia amirapiratra toy ny kitany eny an-danitra ho fanomezam-bonina trazim-pahary sy ho fanasoavana ny firenendrehetra. Nosoratany akon'ny voary ho velominy rakoto, faly, tahinana antenaina, Sinaizy, Bruno, Slavina, Anjarliva, Onimiajanirina ary Zaloy. Nandray feo sy hinana todosa? Tovy razana mamonjy.